amelantsika tiany any hoe Andriamanitra tsy anon'olo antsika. Amen na? Fa tegna faly dia nono hoe. Tadio fa araka le ampianarako antsika fonda rehefa tonga amina présence-n'Andriamanitra dia mila faly. Ny fifaliana no ahafahana misintona ny zava-panahy. Satria ny Baiboly milaza fa izay tsy madio am-pozy tsy mahita n'Andriamanitra. Ny fifaliana nefa dia vokatry ny fahadiovan'ampo. Ny olona tsy manana fahadiovan'ampo tsy afaka mitokakaka. Ny olona tsy manana fahadiovan'ampo tsy afaka mitsiky, tsy afaka mifaly. Ka mba afaka mba mitanina avy akaikinao andro amin'ny faly venao hoe. Alleluia. Azo atao manahirana anao aby soanao-tsika io hoe fa mbola azo ndraiky tsaratsara anio tsika. Amen. Amen na? Miezaka ino no maro zany tsika mba hijery soanao atao falampiny fa mikarakara raha tsy mora. Ary mamofa raha amin'ny tanàna aty lafo raha dia mamofa. Dia mba hijery an'le tsara anao lafo be. Tsika nefa hitanareo fa mbola anatin'ny fanamboarana dia ndao mba hifalitsika aloha izay ananatsika. Amen na? Misy nofo zay manko mba hitako indray andro feno soanao tsara be eo ny tato. Amen na? Ary zay zavatra zay navadika anao fanirina. Nofisiko foana isan'andro hoe ho avy ny soanao tsara Jesosy. Alleluia. Rehefa tsara ny antsika io. Amen. Ka ataontsika mba aneo fifaliana amin'ny alalan'ny dia. Tadio fa ny fotoanan'ny Pentecosta dia fotoana famangin'Andriamanitra. Ty zany tsy fotoana sahala fotoana rehetrarehetra tadio zany. Tsy sahala amin'ny alahady rehetrarehetra fohitan'ny masonao reny. Tsy sahala amin'ny fotoam-bavaka ilay fivondrentsika isan'andro reny. Fa fotoana famangin'Andriamanitra. Mitovy amin'ny hoe andalo ny président ohatra zany. Dia jerevy tsara fa misy karazana préparation anatin'izany. Ka eto aloha mandalo eto amintsika Jesosy. Ny préparation andrasana aminao dia préparation ny fonao. Amen. Asehoan'i Jesosy androany fa vehivavy vonona hitsena azy ianao. Asehoan'i Jesosy androany fa mpitendry vonona hitsena azy ianao. Louange vonona hitsena azy ianao. Lehilahy vonona hitsena n'Andriamanitra. Ankoatran'ilay misy micro io. Nefa ny raha namaroantsika io raha niaraka miteny ny resaka anatin'Andriamanitra mety migodogodona mihitsy na mbola trano. Asehoy raha mandoany fa miaraka amintsika eto Jesosy. Tena asehoy Jesosy androany fa misy vehivavy vonona nompo azy eto. Ao na izay vehivavy zay e! Satria anao tsy maty tamin'ny corona. Maro anao ny matin'ny corona zay e. Dikan'izany ianao fa tsy faty amin'ny taon'ity. Tena namorona akaikinao mihitsy zany nisy mamama hoe tsy faty amin'ny taon'ity. Amen! Amen tsika! Izany antsika anao Jesosy. Ataoko tsika Pentecosta.
Etsatengemos zany efa lompany Jesosy mboboky zay. Mandrakizay hoe za lompany Jesosy. Azao hoe fatana zao fito. Amen na? Isa teneno naging na awesan Jesosy. Jer fidelanat Jesus. Yes,
terap, menina era, menina defuk, zangwa dengan bara di susu, tetap pakai tanun pronuncia. Asal tak sih, saya membawakan firman Tuhan. Bapak beri Jesus firman, Bapak beri Jesus yang bawa kita ke dalam. Samin bawa kita dalam. Asal tak firman, maka lazana dengan sang bawa kita. Mengenal Jesus yang dengan bawa kau. Solta controle, solta farmácia, fenômeno do jovem, nunca sinta carai, e não é panjakan, e não é alfa, e não é omega, inteira não se dominar a terra, a tua giovanoni fundata, a tua giovanoni intera, tu pode soltar a nossa área, não te dá na terra hoje, fala volta junto ao outro, na casa não tem costa.
Haleluya. Mety gaganao hoe karaha mitsangana ela loatra pastera. Tadio fa tsy ny andro rehetra koa dia Pentecoste. Fa ny andro androany no Pentecoste. Araka nanazavako anao teo fa Andriamanitra zany revana isan-taona. Zany hoe anatin'ny année anankiray dia misy fotoana anankitelo izay voasoratra ao anaty Baiboly fa famangina Andriamanitra ny vahoakany. Nizaniza zany amin'ny fotoana io na olo mpivavaka na tsy mpivavaka. Raha vao mino fotsiny izy hoe androany ny andron'ny Pentecoste, androany ny andron'ny Pasika, dia tsy maintsy mandray fahagagana izy. Tonga eto anao mety miaraka amin'izay mety hoe tsy fatanteranao. Tsy fantako tonga eto anao mety miaraka amin'izay mety hoe problème anao. Mety hoe zany pastera mbola manana fahalemena salan'izao. Tadio fa rehefa tonga ho fanatrehan'Andriamanitra ny zanany anankiray dia lasa masina ho azy. Efa nampianariko antsika zany fa teo amin'ny fitoerana anankiray izay fiandrasany Mosesy ondry, teo amin'ny toerana anankiray izay fanaovany ondry maloto no nisehon'Andriamanitra tamin'ny alalana Noemi. Dia rehefa niseho teo Andriamanitra dia nilaza izy hoe esory amin'ny tongotrao Mosesy ny kapanao io fa tany masina ny diavinao io. Inona no masina ilay toerana? Satria masina Jehovahandriamanitra. Natolotra antsika ho an'i Jesosy ny toerana ity mba ho toeram-pivavahana. Raha nanaty teto anao taloha tsy ohatran'izao ny toerana teto. Fa amin'izao izy lasa tany masina. Ho hitanao nefa ianao tonga eto io, mody ianao raha senaka nararina tonga eto tsy sitrany ianao mialety. Ianao manitsika amin'ity toerana ity raha misy vola andrasanao, ho hitanao fa hiantso eo tompony izy. Tsy fantako inona ny zavatra amidinao ianao tonga eto androany. Raisy ny fahasoavana fa lafinao io. Haleluya! Tany izay lehibe ny fahasoavana manaraka antsika. Tenena amin'ny olona akaikinao mihitsy zany tany izay rehetra. Haleluya! Vomaly zany no nisy olona niantso anahy amin'ny Jehovah-olombelona tamin'ny fandalovany teto, nandalo teto zona izy. Fa izy amintsika miteny io tsy zaka ny bateny fitahian'Andriamanitra azy. Tsy avy aminahy zany fa ilay Andriamanitra miasa eto. Zany tsy manana ninina meko anao ankoatra ny tenin'Andriamanitra, ankoatra na tsotra, ankoatra na fampaherezana. Ka ny fotoana famangin'Andriamanitra rehefa misy zavatra spesialy foana raha ianao manararaotra azy. Io vanim-potoana famangin'Andriamanitra io dia vanim-potoanan'ny Pasika. Efa lasa zay ny Pasika. Miteretsika zao vanim-potoanan'ny Pentecoste. Ary ho avy ilay vanim-potoanan'ny Tabernakely. Fa ny antsika moa ilay vanim-potoanan'ny Tabernakely nataontsika hoe mandresy ny impossible. Ho avy zay. Ary mbola ankalazan'izay tsika. Rehefa vitatsika tramontsika ty avorintsika daholo zany am-piangonana antsika jiaby. Mamono ao amin'ny folo atsika. Rehefa lasa ny jina tsy dia firy aminao. Azo firy amin'izay no anao. Tsy raha falinina anklena fa. Le bavoanao tate. Aniana malalaka makety bambosana ndraiky. Zay toko lelo. Zany ma Pasteur David anazy. Wela veloma ny Pasteur David. Amen. Haleluya. Wow, zay fotoana zay. Fa mila mahay manararaotra ianao. Ary zay moa mba ampianarako anao androany. Miseho mendrika famontaniana ny lesitsika androany hoe mba manam-paniriana ve ianao. Mba manam-paniriana ve ianao. Betsaka loatra rehefa ny olona pokaty amin'ny fiainana. Tsy vitsy ny olona ozy ny izay avabatona zaka zay mandeha gona. Mivandrena rehefa foana izy latro-palakeka. Alina foana ny andro fa tsisy raha mandesy. Pokaty. Petapena ohatran'izany. Raha magnotany izy ino raha programme anao to. Mbola mihaino haino. Mitovitra izy valaka amin'ny olona anankiray. Raha hivoaka eo izy zany dia manakana taxi, manakana tuk-tuk. Rehefa manakana ilay tuk-tuk izy zany dia mamamotany ny chauffeur-na tuk-tuk. Ho aiza madamo? Asa, zay tena sana raha.
Zany ve le ataonao? Le ho zazay hoe ho lasa lavitra dao koa. Mila manana direction mazava ianao. Mila manana antom-pisiny ianao. Mila manana projet ianao. Mila manana programme ianao fiainana. Fa nalefan'Andriamanitra eto ianao mba hamoahana ny zavatra napetraka ao anatinao. Misy zavatra anatinao. Alleluia. Misy zavatra. Misy fotoana sa nampianakatsika raha tadidinao fa ny 20 isan-jaton'olona ambony tany eto no tsy mandiniky. Tsisy raha hitreretiny. Tsy zany namory manjany fa nisy boky anankiray vaky koa izay mamoaka karazana vaovao eran-tany. Satria misy mpandinika zany mandinika fiainan'olo fa meky raha ataony taba. Dia rehefa nandinika io ny mpandinika io dia nijerevana fa ny 20 isan-jaton'olombelona manenena arabe jiaby io tsy mandinika. Izy raha mitolampitro fo tsy radininy. Tolampitro izy dia ahery milina tanao be kafe fary mamelamara. Tsy mahadola ho anona ty babe tentens. Iya. Kafe fary mamelamara tsy mahadola ho anona ty babe tentens. Bayanao tsy mahadola izy. Azo mamokan'izay fraty. Izy koa tsy mahadola izy. Tsy kilalaon-jaza. Tsy dolan-jaza zany titeny. Ny 20 isan-jaton'olo ohatran'izany. Dia ny 10 isan-jato ndraiky hoe mizesta be mampafantatra olo jiaby fa zany mpandinika. Dia raha mampaniana zany ahoana madama? Zo hitanao miketsiketsika zo e. Za hitanao mieritseritsy. Jiaby manao hitadiavana mieritseritsy. Azao izy 15% zany milaza azy fa mieritseritsy. Nefa ny tegna marina tsy mieritseritsy koa. 15%. Dia ny 10 isan-jaton'olombelona ihany reo mba tegna mandinika. Zany ane lasa nabavy matonga raha mijery anao lasa vitsy kely ny olona mpanan-karena. Raha oharina amin'olo mahandro. Dia amizay mandeha sainao hoe ino raha ataonjare ireny. Ary lasa tafiditra amina fankalana mihitsy zany olo sasany. Tafiditra amina fialonana ny sasany. Tadio mamato misy fialonana anankiray niova nisy zavatra nieritreretina. Nisy zavatra nidiniana. Nisy zavatra ny iriny fantatry. Ny enao irinao viavy. Sika zako mba tiko. Deso kely mba nivory mananara. Zany foana mba iriny. Ny zavatra iriny lalahy. Molo tsy nantsy. Zany molo trolo ndraiky reky. Raha tsy andary vola. Zay mahatonga anao tsy mivoatra. Mahatonga anao tsy mahita mba hoe fiainana miavaka. Karaha miaina mitototeny tianao zao. Mahita ny zavatra irinao amin'ny fiainana. Na pasteur misy vazaha zay fizy ny manambara. Amadary koa. Namarona africain botonga. Tayo tumpany ino. Andriamanitra niavana tsy maniry anao zany amin'ny fiainana. Fa isaky miona aminosana amizao izy dia mijery izy sady mianana ny faniriana ao anatiny. Rehefa mijery antsika io zany Andriamanitra tsy mijery pozinao izy fa mijery anatin'ny fonao. Ao moa karavana no hitoerany faniriantsika anaty fotsika. Ary Andriamanitra rehefa mitady zavatra amintsika dia mitady zay zavatra ao anatin'ny fotsika. Zany hoe mahatonga ny vavaka rehetra tsy ny vavaka rehetra ataon'olona no mivaly. Satria ny ankamaroany vavaka ny olona tsy avy anatin'ny fony. Fa izy faly ny mitratona. Dia zay mahatonga Baiboly milaza Jesosy Kristy tena zany. Aza manao ohatran'ny jentilisa ozy.
Satria izay very fa ny amaron'ny zavatra lazainy no amalina azy. Tsy hoe rehefa maro ny zavatra lazainao ka ho valian'Andriamanitra no vatao. Fa move avy any anatin'ny fonao le izy. Jerevana hoe ny olona mifankatia, ohatra zany lehilahy raiky ka nataoko manjengy amin'eny tamin'ny voalohany. Nataoko secret nareo. Avy tamin'ny foko. Amen. Avy tamin'ny foko. Karaha nangororo zay zany voalohany. Atao natahorako za sababy volanina pasteur manjengy viavy. Sarotry ne pasteur io. Mitandrina amin'ny raha jiaby. Azonao, nefa tegna tamin'izany seul. Mila namana koa. Tsy tsara raha ireny David. Izy Andriamanitra fa amoronina Zora sahazaza. Dia baza marary fo amin'izany ianao. Dia tompony ianao. Amin'ny fo. Fa atsika rehefa mivavaka amin'Andriamanitra tsy ataontsika amin'ny fo. Alefatsika fotsiny. Mila manao zavatra amin'ny fo ianao. Ka raha manana faniriana ianao, dia aoka ny fanirianao mba hivoaka avy ao anatin'ny fonao. Amen. Satsana. Halleluja. Jereo tsara ke tantaran'i Bartimeo jamba. I Bartimeo dia voalaza Baiboly fa jamba. Fa rehefa nifanena izy Jesosy, dia mbola nametraka question Jesosy hoe inona no tianao ataoko aminao? Olo fa jamba. Mbola nametraka question hoe inona no tianao ataoko aminao? Ka possible ianao tonga eto tonga mifanatrehan'Andriamanitra ianao, mifanena amin'ny herin'Andriamanitra ianao, fa famontaniana mipetraka inona no irinao? Nisy lehilahy malemy koa ndray ihany tao amin'ny fariny Betesda. Lehilahy iny tegna malemy, tsisy raha vita, tsy afaka manao ninino. Dia rehefa nifanena tamin'i Jesosy, dia hozy Jesosy dia ho sitrana vahinao. Enjina zany, dia ho sitrana vahinao. Olo malemy morako tsy dia ho sitrana. Fa mikonfirme Jesosy hoe mba misy zavatra irinao ve eo am-ponao, mba avy ao anatin'ny fonao ve le dia ho sitrana. Aza dia asaina mibezibezy loatra mandana amin'ny akory ore zazareo zafady anareo zay mba afaka mba manara-maso lasa mitabataba reo fiarahamonina anay ireo. Ohatra hoe zareo itsandarovana ny anaran'izareo. Da iny tompony isika. Raha ohatra zany andeha pipiny zaza dia anao miodina miviatra. Aza mpandalovana amin'ny baravarana. Da iny Jesosy atsika jiaby. Dia ho anao zay andeha hanao toalety koa entre parenthèse, ao afara ao misy toalety. Rehefa misy rano ao dia rehefa magnano le raha atao-tegna dia topasina rano. Zanak'izy io na madio. Amen. Da iny Jesosy alinao. Mbola napetraka Jesosy le famontaniana hoe inona ny tianao ataoko aminao? Dia ho sitrana vahinao. Zany hoe mila mihetsika ianao, mila asehanao ny fanirinao amin'ny fiainana, indrindra zay tianao atongavana. Tsy ampy zany le havana raha hoe mahafantatra ny fisian'Andriamanitra fotsiny. Tsy ampy le hoe mahatsapa izaka amin'igny alahady iny tegna natsapa fanatrehan'Andriamanitra. Fa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mila misy zavatra avy eo am-ponao, tsy inona fa fanirina ny anarany. Mila avoakanao, mila asehanao, mila ampafantarinao n'Andriamanitra. Ka apetraka aminao zany fanontaniana zany androany, inona ny zavatra irinao? Fa miankina amin'izay revaka ny fiainana sy ny valim-bavaka ho azonao. Alleluia. Amen. Satria rehefa ianao io ianao amin'izao io zany dia vokatry ny zavatra ao anatinao.
Ianao io matonao zany karanio otrotran'izy zany zavatra avy ao anatinao. Hitanao tsika zao vao maraina ny andro mandeha tsika tsaka devant ny armoire atsika dia mandinika ianao hoe akanjo karakory atao. Tsy mivoaka mihitsy zany ny posinao ke io raha tsy efa nisy zavatra avy tanatinao atao hoe ndasy ataoko an'ry ataoko an'ity. Nisy zavatra ny tao anaty ka ianao io dia vokatry ny zavatra irinao. Amen na? Amen. Tamin'i Jesosy ianao matoa zany ny olona anankiray ohatran'iny poziny, matoa zany ny fiainanao ohatran'iny dia vokatry ny zavatra irinao. Zany hoe raha dika amin'ny teny français dia hoe nous sommes le fruit de notre passion. Nous sommes le fruit de notre passion. Ianao dia vokatry ny nofonofonao tao anaty sy ny fikasanao ao anaty. Zany zany ianao io. Amen. I Jakoba zao raha maka ianao niteraka zaza anankiroa i Isaka. Jakoba sy Esau. Zareo lahy reo kamba tagnaty kibo. Jakoba zao mbola tamin'ny fahakeliny, mbola tagnaty kibo tao efa teo lehibe. Zany tanatiny tao. Dia ino izy nareo nandeha izy tamina toerana anankiray dia nisy viavy tiany zay atao hoe Rahely. Nanana fitiavana vehivavy anankiray tsy hoe Rahely Jakoba. Dia jereo fa tsy tonga dia nomena anazy Rahely fa nisy araiky zoky antsoina hoe Léa io namena anazy. Io faniriny io no nanosika ny Jakoba hiasa 14 ans. Mbola zahoany le raiky vavy tiany. Zao izy. Le zany zany tiany fa namena le zoky izy. Dia ozy ny rafo zany fa tsy amenanao zany zany fa amin'ny fomba antsika dia ny zoky maloha mandeha aloha. Nefa ndraiky zany ry tiany niany. Dia iny fanirinyny ry viavy tiany ry nanosika anazy hiasa 14 ans. Enjana zany. Hitanao zany fa anatina fanirina dia misy force ngezabe. Misy hery. Raha vao ny fanirina tsy ao anatinao intsony dia mazava ho azy tsy havita zavatra. Tsisy raha vita. Raha anao zao mitarika selile mba manana fanirina ve anao ampandrosa le selile. Raha anao zao manana orinasa mba manana fanirina ve anao ampiroborobo le orinasa. Raha manana tokantrano mba misy fanirina ve anatinao ao ampiroborobo le tokantrano. Satria ny fanirinao regny ihany no miteraka vokatra amin'ny fiainanao. Halleluia. Amen. Tegna vita amin'le miasa 14 ans satria mbola velona tao anatin'ny fanirina. Ka hatramin'izay mba niaonantsika ry lasa nabavy. Amin'izao fionatsika androany amin'ny andro ny Pentekosta izao. Inona ny fanirinao? Tiako mba hovoavalinao zany androany mialohan'ny hifarana ny tontolo-teny ity. Mba tongeto miaraka amin'ny fanirinao venao. Ary ny fanirinao tereo hiditra ao anatin'ny fonao. Fa Andriamanitra dia mijery izay ao anatin'ny fo. Fa tsy izay iny ambavanao. Tsy nge mahatonga anazy milaza hoe tsy izay manao amiko hoe tomboky no hiditra ny fanjakana. Fa izay manao ny sitrapo. Ele mbola miteny fofona. Be n'olona afaka miteny zay rehetra tomobile. Tsy anaty fony eny fa bisikilety ny tena anaty fony eny. Zany zao tena an-drenivohitra tsy anaty fony eny io raha hafa anaty fony eny fa midradrana foana izy. Dia iny ny baiboly zay sekreta dia hoe tsy izay manao amiko hoe tompoko no hiditra ny fanjakan'Andriamanitra. Fa izay manao ny sitrapo. Ilaina levana ny zavatra avy ao anatin'ny fo raha tia hita vokatra amin'ny fanompoana n'Andriamanitra. Amen na sa tsy amen? Halleluia. Amen na. Ny fanirina zay ao anatinao no mahatonga anao mandresy. Afaka mandresy zavatra maro ianao.
Ny faniriana ao anatinao. Dia zavatra irianao zany, ka mameno ny fonao, ireo no mahatonga anao mandresy ny enatra. Io mahatonga anao mandresy fafambaraka, izao tsy rarahiko zany enatra zany. Tsy rarahiko zany fafambaraka zany, satria nisy faniriana ao anatinao. Fa raha tsisy an'izany dia sary bamba tianao tsy manana faniriana namolana. Fa raha misy tanjona ianao, mizavatra iriany ny fonao, ninino na vidiny sary foana ianao moroso. Ny fanirianao no fitaovana mahevaky ahafahanao mandresy ny enatra, ahafahanao mandresy fafambaraka. Force anankiray ho za teo ny faniriana, izay afaka manovanao ho olona mahavita zavatra. Afaka manovanao ho olona mahavita zavatra. Jerevana ireo olona hagnano mariazy reny. Matetika ny olona manana programme hagnano mariazy, zéro daholo, tsisy vola. Fa iny faniriany tena ny mariazy no mahatonga anazy mahavita mavoango na vola mety peratra, mavoango na vola mety sakafo, amety an'izao amety an'ilay, satria misy faniriany, misy tanjona mazava. Amen na sa tsy amen? Da iny Jesosy ianao, engane mba ho tafapita aminao zany afaty zany, engane mba handresanao zavatra ity fotoan'androany ity. Halleluja. Natonga ny Jesosy Kristy navita nianitra ny azo fijaliana, dia io nisy zavatra nameno ny fona, dia nandeha hamonjy an'izao tontolo izao. Dia rehefa amin'izay rehefa milinasena izy hoe antony ambony azo fijaliana, no zany efaso. Raha izay no mifampimamonjy an'izao tontolo izao, io faniriana io navita natonga anazy niaritra. Zany hoe ny fanirinao dia manosika ianao hiaritra. Mahatonga anao tsy mahavita miaritra, dia fa niala zay ny faniriana tao anatiny. Fa raha mbola ao ny fanirinao, vitanao foana miaritra iny. Halleluja. Amen. Tadio fa tsy moramora levana ny miaina ao anatina faniriana. Tsy moramora ny miara-dalina amin'ny zavatra iriny fo. Misy obstacle agnelagnelan'iny. Ohatran'izao hoe mifanamadinareo dia manana faniriana mba hanao andry hanao an'ity. Tampoka hoe nanagary ndraiky raha mosika. Io zao ny commune agny atsika rotahy ny kaito. Zao alena mandeha miterebenaly mihitsy. Satria misy olo fantarany miterebenaly. Anao zao misy obstacle, tsy moramora io. Zany mahatonga an'izio tsy izay olona manana faniriana ka tonga amin'ilay tanjona tao. Misy obstacle, tsy mora. Halleluja. Ain'Andriamanitra ninao. Izay nahatonga Jesosy faratampony amin'ny zavatra rehetra, satria ny tanjona faran'izay goavana ny tao aminazy tao. Ny fisandrantana misy aminao zany dia arakaraka ny refiny zavatra irinao. Amen. Misy olona zao tsy manana faniriana, ankoatrany ianao trano hazo, dia erany trano hazo manana. Fa ny minitra ianao manomboka manana faniriana hanamboatra trano vato, dia manomboka manana trano vato ianao. Raha manana faniriana hividy moto ianao, dia erany joke 50 ianao. Fa raha manana faniriana ianao hividy fiara, tsy hoe ianao misy fiara eny an-tokotaninao. Fa le izy tsy zavatra tononona mivava, fa zavatra ao anaty fo. Zay secret zay mba tiako zarainanao androany. Halleluja. Amen. Ao amin'ny fanirinao zany no miafina ny antsika hoe destinénao. Raisinao tsara zany. Ao amin'ny fanirinao no miafina ny destinénao. Io zany mamaritra hoe hoaizinao. Atraiza ny tany tonganao, ziskaiza io tanjonao io, atraiza ny lalana andehananareo, vokatry ny fatran'ny zavatra irinao. Amen. Izao na mpivady ary samby antonontono ny zavatra irinjareo be, fiainanjareo lasa antonontono. Tsisy mety manao faniriana, ndao reny mividy bisikileta. Dia niteny koa mandeha raha misy eo hatramo mety dia iny amizay zareo manao double bisikileta.
ndray madala diko ianana diko satria mitady raka izy mipetraka bisikilety ndray bisikilety andany ny dobo ely ndraiky mbola manamboatra zipo ndraiky atao manano ndraiky zipo dia makotra ambony bisikilety andany mitovy ary zay mahatonga le teny français hoe ce qui ressemble s'assemble ary hita anaty baiboly zany hoe ho tafaradalana avao izy ny roa raha tsy efa iray zany hoe olo zany tsy mifanambadibady foa misy raha hitovisy ka mba mipetraka ny fanontaniana ino mba hitovisy anareo mivady tena misy mamaly Tahiran-Andriamanitra ianareo e mba masisika orakoraky ny Pentecote amen fotoana natao andresenao androany fotoana natao ampiavaka ny fiainanao androany fotoana netsena ny zavatra miafina anatinao androany mara aminareo ny hivoaka eto androany hivoaka miaraka amin'ny fanambinana manomboka hoisy orinasa hitsangana amin'ny alalanao manomboka hoisy rompilady na sambo fiara tsara fitahina manana miambo hisokatra amin'ny alalanao zay mila izany manaova mafy hoisy zavatra hoetsetsika amin'ny alalan'ny fahasoavana eto androany ary manomboka ho tononona mpanajana ianarana menamenatra lamantsyanao amin'ny anaran'ositra manomboka ajaina miantso ianaranao inonao ve zany tiditra zany tondavanao arak'izay iriny fona amen halleloia rehefa misy tagnan'Andriamanitra mikasika eto am'ty mikasika fiainan'olo marobe mikasika poketranao mikasika ny am-toeram-piasana mikasika ny projet kasainao atao io mikasika ny maty ajainao io mikasika ny vatonao izy zao alleluia ty fotoana mirano tegny ry ako na le fotoana latsahany fanamasina tsy manao raha mahavoaremarke raha van'olo anankiray magnano raha tsy mahazatra anazy dia tafiteny izy olo manodidivana raha latsahany fanamasina na olo tsy mivady kara ohatra mba nody bonheur vadiny zay tsy zatra nody bonheur hatram'izay latsahany fanamasina eo fampanary izinao ma zany donc zany rehefa lona ilatsahany fanamasina misy zavatra impossible lasa possible omany zany amanarany Jesus alleluia tsy hainiko tsara ny alleluia ny sasany oanao nety fotoanandroany ty amen so de verinao fa hoan'olo hafa ty fa hoanao mba inozy zavatra lazay tato androany fa lasa fiainana hoanao zany raha isan'ny fiainan'Andriamanitra raha isan'ny fitahin'Andriamanitra raha isan'ny fanasena raha isan'ny valimavaka raha isan'ny fainanam-pandeha alleluia amen za lasa namavo le sary jerovanombelona fa nofinofo efa ela be mba hanangana an'izany mega eglizy zany fa ela adidiko am'izany mbola nipetraka tamin'ny trano taria valo-pension zay zay dia miresaka foana zay mivady atsika io ao mbola nanana fiangonana farany maventy aty atsika io mbola nanana fiangonana goavana be atsika nefa zay tamin'izany kely tsy nanana fa tsy noblety zay nangalaran'olo koa private tandako mba olo mba tia mangalatra koa zay noblety brongalary da iny Jesosy fa tamin'izany zay fa sala ka aza faritanao amin'izay zavatra iainanao androany ny fanirinao na dia mbola tsotsotra ianao mety tsy manana fa tsy sezabory kely ianao an-tragnonareo mety mbola zavatra anankiray ihany ianananao fa aza
velona voafetra amin'ny alalan'izany ny faniriana ao anatinao. Manana foana vision lavitra. Na mbola miasa amin'olona ianao androany, manana foana vision lavitra. Na mbola ao anatin'ny tsifosiny ianao androany, manana foana vision lavitra. Sekrena zavatra miainako zany zareko anao zany. Alleluia. Itsorivo manomboka mivavaka amin'ny antrano antsika zao. Dia mbola tsy vitavita tsara zao zao le tagny loato zay. Nandeha tamin'izay taongra tsirika nandeha antonao reny dia mitody zany. Misaotranao président fa tegna tianao tokoa zay tia mba tonga zaka. Na dia roplanina tsy dia vitavita tsara dia indesinao fo. Alefa roplanina miaramila le tsisy maravary eo misômra. Todary mbola tsy vitavita tsara. Ka tsika ty androany bavaka amina trano tsy dia vitavita tsara. Ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Ta i Jesosy ianao zay manaraka izany fandarana izany. Alleluia. Amen. Amen. Amen ho azahoana. Apetrao foana isanandro ny fanirinao. Avoay ny zavatra ao anatinao. Atsika reny io za manan-javatra e. Ndanangenao raha tsy mahatonga an'izany mijerevanao olo araiky boribory. Ato aloha tsisy olo boribory. Tsy akatonao mizaha nany favelany iny. Dia alevy olo boribory io amisy vola 1 million. Nendanao ao mipozy hoe miregna amina eto ianao aviona. Fa ho hitanao fa tsy hainao ohatra mifandehanany miova. Karaha voakany man'izay olotra mihitsy. Ia, misy nahazo 1 million. Ty volana zay hoe 1 million. Zany hoe atsika zany matetika moyen foana tsisy fagnatao misy raha. Ka ny afahana mamoaka an'io mialoha ny tongavana moyen dia finoana. Finoana. Alleluia. Anao ve mba fa santeny tamin'ny tegnanao na tsisy olo tena hoe za dia vehivavy goava. Za dia lehilahy manana na izy ana. Mba samba nyresaka an'izany tamin'ny tegnanao ve anao. Tendreny rehefa atsika na iresaka ny tegnantsika na tsy santsika. Mbô hikorana amin'olo zao na tsy santegna. Zay mbô hikorana amin'ny tegnategna tokony ho santegna. Za dia magnano an'izany. Vao fô za dia efa poretika dolo jiro. Dia mandeha marineny fitaritra za. Andro miregna regny. Halleluja, pandresy. Ya. Nanjay za kofa mara mierigneny mahazo volana mare. Ny tegna io. Ya. Amen. Karaha maregny izy mahazo tokoa. Tsy korokoro. Zany hoe ilaina zany rehefa nisanao sanao mba mametraka zavatra. Mamoaka zavatra avy anatinao. Teneninao mihitsy mazava tsara. Dia zavatra mba iriny fonao. Amen. Jereo fa ny modèle Jézabé nasehon'Andriamanitra milohany amironana an'izao tontolo izao, milohany amironana anao dia faniriana. Mbola tsisy olona naraiky zany dia fa hozy Andriamanitra nderana antsika namoatra olona dia ataontsika tahaka ny endritsika izy araka ny tanintsika dia avelao izy antsaka hanapaka. Azonao naty Genesis 1:20 misy ity. Mitantara ny faniriany teo Andriamanitra. Ary après iny mbola tsisy olona. Fa ary amin'ny Genesis 2:2-7 tany Andriamanitra mbola no action. Nalaino ny tany. Volavolainy dia nasiany fofolaina teny amin'ny vavaorona dia lasa fanahy manana aina ny olona. Mialohana création dia tsy maintsy ilaina ny vision. Tsisy zavatra azonao foronina zany raha tsisy faniriana. Tsisy zavatra azonao atao zany raha tsy miainga tamin'izay zavatra irianao anatinao. Averiko apetraka aminao rano question. Inona no irianao? Alleluia. Manam-paniriana va ianao? Anontany kely ny olona akaikinao e. So dia atendeo izy. Dia mba anontany izy.
Ianao tonga eto amin'ny eglisy io, lavitra hoe misy anareo zay. Magnangavy ianao hoe zandroany mba teneno amin'ny Jesosy eto ny faniriana. Alleluia! Zany dia tegna misaotra antsika rehetrarehetra mihitsy. Ary mihaiky ianao mihitsy zany fitiavanao amin'ny Jesosy. Tsisy bisy, tsisy na voreto antsika belakalo. Nao no bravo antsika jiaby. Alleluia! Ho hitanao fa omeny Jesosy bisy amintsika androany. Satria nasehonao amin'ny Jesosy na tsisy bisy Jesosy manompo anao foana. Amen. Omeny Jesosy antsika zany. Trano hoe omeny antsika dia zany hoe tsy omeny antsika. Aza malahelo ny fonareo. Amen. 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 Alleluia. Ny tegna zava-miafina izy resakanao niany dia secret. Izy amin'ny fomba tsotra nefa afaka manosika ianao mahavita zavatra. Misy teny frantsay zay laza, la patience izy est la base de tout succès dans la vie. La patience est la base de tout succès dans la vie. Raha tsisy an'io zany ianao aza mieritreritra hita fa mihaza, aza mieritreritra hoe hisandatra, azo an'izao, azo an'ireny. Za hitanareo iny koa nanjarin'ny vakiny laoko teo fa zavaky fo. Misy raha maventy ao, misy raha goavo anao. Nahatra mifandianako va izy fiteko vaniko zaniko misamborany akao. Ia, misamborany akao za miantranozy. Tsy mampigady koa zay. Tsy mampigady. Probleminao moa raha fa misy zavatra kely mba tianao atao dia olo foana ataonao référence. Sao tsy mety amin'olo, sao tsy tianao. Ino raha inao olo zany? Vavan'olo tsy azo tapena. Tegna Jesosy ianao. Asa miasanao ino raha koramin'olo zany fa avance toi. Ataovy zay andiana amin'ny fiainanao. Ataovy zay ampandroso fiainanao. Zany koa ny tsy dia tsara ilana hoe maro namana io e. Satria rehefa marona namana miazonanao tsy androso daholo. Anao raha vao maro namana miomana fa ho maro mpikritika. Raha vao anao maro namana miomana fa ho maro mpankahalo, maro mpanenjika. Asena tonga n'Andriamanitra namoaka fitsipika anankiray hoe tous les grands hommes n'ont pas beaucoup d'amis. Manana olo fantoka anao fa tsy voatery maro namana. Zay olo mitrotronao fa Sandra, Bilani, atsovina anarana. Afaka mananjany zay fa tsy voatery idoko aminany zay kely. Atsika moa ka andeha bazary dia atsika no mahita olo anarana. Ela tsy hita. Akeo manao mandany 15 minutes manoko ny resaka. Zany vao nampianarako olo mihitsy zany nomaly misy fotoana zay mba nivory kely zay. Misy olo anankitelo zay nivory. Dia tagnatin'ny fivoriana io no nitenenako tamin'izareo hoe mba mametrao anareo analyse kely. Hoe nandritra an'izay 30 minutes nikoragnatsika zay. Mitovy amin'ny fiainanareo amin'olo rehetra ve ny fiainantsika dia. Zay question zay napetrako tamin'izareo. Anareo zao mety mpikoragna miaraka amin'olo. Izy daholo ny olona fandresanareo sy mifampiresaka taminareo. Nitovy tamin'ny resaka ny fanaovanareo tamin'olona jiaby hoe ny resaka ny fanaovanareo taminareo. Araka laha zay moa miteny tsara. Hafa mihitsy miresaka aminao. Ty za tsy manana fotoana lanina amin'ny laoeky zany. Ty za tsy mpilaoeky. Fa za rehefa miresaka amin'olo, na za manome hevitra, na za mananatra, na za manampy, na za manosika anazy androso mitsaratsara. Tsy manana fotoana lanina za andeha hiketrehana olo, andeha kritikena olo. Dia mba magnanaova karanjany koa anao. Bainy tompony etsy. Halleluia. Tokony asako fany olona miresaka aminao matsaro sambatra. Satria atsika ngery lasenaba porteur de vie, mpitondra fiainana, mpitondra fandresena, mpitondra fivoarana. Zay olona mifanena aminao, zay olona connecté aminao, tokony ho hisy fiainana miaraka.
tain'Andriamanitra ianao. Izao hoe tain'i Jesosy ianao e! Amen. Amen. Ka i Jakoba hozaninao hatrany amoka izy rehefa naniry ho zoky foana. Letra izy tagnaty kibo tao zany. Tsy esa mazaza karakory koa zany. Mbola agnaty kibo ao izy efa maniry na ho zokiny ndraiky lahy. Mbola tany agnaty kibo. Madiko zany ianao mety tsy mbola nanana zany fijery zany ianao taloha fa manomboka ianao tonga eto zona io manombo eto mba manana faniriana ho lehibe. Jakoba mbola tagnaty kibo dia efa naniry ho zokiny Esau. Ary zany natonga anazy mahay foana sady mitady ny fomba rehetra azahoany an'io. Jerefa ivoaka talohany Esau mitazominy iaty amin'ny savabolany. Hainao savabola zany ambany eny voaviky tompo. Tonga dia mitazominy afanjaza. Mbola agnaty kibo koa fa kitrikitra be. Ivoaka zoky lany ihany tananana. Dia izy amizay mivoaka aloha. Izy mivoaka aloha. Ilay zoky tokony ivoaka zany ny tany. Mbola tonga aho efa niady an'izany. Rehefa rano aveo tafivoaka foana Esau. Dia nitadiaviny amin'izay ny fomba rehetrarehetra hoe ahoana azahoana ny fizokiana io. Satria rehefa ny fizokiana raha ny heviny ara-panahy dia manambara fahalebiazana. Matoa zany misy zaza anankiray lasa nahazo anarana hoe zoky, izy zany natao ahita zavatra mialoha. Izinao? Ohatra zany fitahiana izy zany voatahy aloha. Fisangatana izy vao misangatra aloha. Fahaizana izy mahay aloha. Raha jiaby zany izy aloha. Zay ny fizokiana. Raha ny heviny ara-panahy no resana. Dia izay zavatra zay ny adivan'i Jakoba sy Esau. Dia Jakoba moa zany tegna tia azo ny zavatra. Mbola tagnaty kibo izy nefa nanana faniriana ho zoky foana. Noana amin'izay Esau ndray ihany tihina. Dia tonona azahoany anazy. Sady Esau koa manjy miteny zany i Jakoba. Noana viany zany Esau. Raha zany lesy matera lesy maromaro hely fa ramaka e. Dia ozy Jakoba ramaramaka anao nino. Atsanganao koa zoky tagnananao. Voanemba nefa izy masaka tagnanao. Atsanganao zoky tagnananao dia ireny mipitry hoe Jakoba zoky fa zaho zandry. 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 Afaka ataoko mafimafiely ka. Jakoba zoky fa zaho zandry. Jakoba nara zoky fa zaho zandry nao. La plus nga anao nenany osika io mozika hoe ataoko inona mozika zay fizokiana. Satria tamin'ny Esau zany tsisy dikany taminazy le izy. Fa tany amin'ny Jakoba ozy hoe za izy koa zoky zao ny zavatra hitrany, zao ny zavatra hitrany. Tain'ny tompony ianao hoe, tain'Andriamanitra ianao hoe ataoko inona ozy zay fizokiana. Tsy nisy dikany tamin'ny Esau le izy nefa masaka be tao ambony Jakoba efa ela. Mila apetraka ao zao ny fanirinao. Zay mila ataonao mavesa-danja ao ambonao, ataoko mavesatra koa. Na mbola tsy misy moyen tanteran'ilay izy ataoko mavesatra koa. Ataoko mavesatra koa. Fa ho hitanao amin'izay anao manomboka mivavaka io, ho hitan'Andriamanitra amin'izay izy io. Io izy Andriamanitra hoe avoaka ty fisabeke avaky anatin'ny fôlingaty tykaty. Ho avoakan'Andriamanitra. Hitan'Andriamanitra amin'izay misy manomboka mur masaka dia avoakan'Andriamanitra. Ary chaque fois anao tonga amin'ny présence de Dieu karan'izao ka mahita Andriamanitra fa misy zavatra ao ambonao miomana fa ho réaliser-ny rapidement. Ho réaliser-ny tsy ho ela. Averiko ilay mandeha inona no iriny fonao. Halleluja. Tain'Andriamanitra ianao. Tain'i Jesosy antsika jiaby e. Esau nge nilaza mihitsy fa ho fatiny androanina hono izy. Zany mihitsy frazy nampiasainy tamizy nagnatina le voaniny. Arao zany laozy. Ho fatiny androanina rehetra.
Nono matanjaka be zareo ny zanaka milliardaire ka ho fatina no any tsisy raha mihitsy hoe tanaty frigidaire njareka anao sura be anao fa tsisy tapamofo mihitsy teo metabe avanatsika zanak'Andriamanitra zanaka mpanan-karena nefa mieritreritra fa ho fatiny ano any atsika ne zanak'Andriamanitra zay nahary lanitra sy ny tany mipetraka eto ambony tany miaraka amin'ny fahasoavana ahoana mieritreritanao fa ho resy ianao tsy resy zany ianao mandrakizay oza hoe tsy resy zany ianao mandrakizay tsy resy mandrakizay amen zay amen alleluia asa mamietreritra ho resy zany na miatrikaty karakory ianao na mijaly karakory ianao andeha toke mety misy erreur be karakory ianao tsy resy zany ianao nagnano erreur kely rehefa le zanak'adaly fa tsy resy nefa fa nazo agnaraka zanak'adaly satria zanaky ny eja izy na de adala tsy resy aza hoe amen ka anao zanak'Andriamanitra ianao ninina defaonao anao tsy resy ovatsika agnaranao manombo androany tsy resy agnaranao anaboy eo lakikinao iakola tsy resy atao mafimafy maoreny akola tsy resy alleluia regninao vera volagnin Jesosy aminao zany regny tsy resy zake zany ao regny tsy resy mana misy tsy magnano amena fo satria agnaranitako lahany zay ndraky ony zay zay mboka agnaranitako lahany kety iny e zafiny tsy resy tain'Andriamanitra atsika alleluia amen mieritreritra fahafatesany Esau nefa zanaka multimilliardaire tsy possible mihitsy na mazanaka anao ke io ka le ho fatina noagna zay mandeha manokatra vilany malaky tsy farifatary mahita ampango ako sa mandeha misama poketsinao farifarasy mahita rery zato mandeha vidy mofo indrindra fa ry Esau nandovany Abraham zanaky Isaka ireo samy nazo agnarana daholo hoe mpanan-karembe da ahoana milazana fa ho faty ka za mba milaza am'izao nakiziona tsy mahantra ny rainao zay ao an-danitra tsy mahantra Jesosinao no zany tsy ho faty ianao tsy ho resy zany ianao azady mbola sako lazaina foana raha mbola ato zona anao mivavaka anao tsy resy mandrakizay alleluia mahena anavo eny anao farafaranao e raha mbola ato zona anao mivavaka anao tsy resy mandrakizay anao tsy raha mandrakizay anao tsara anaty tadinao fa anao tsy raha mandrakizay mety mandalo aty ianao fa anao tsy resy mamagnontaniany reo zay efa nandresy amen nasatsy amen mamagnontaniany reo zay efa nandresy mitahy anao any Andriamanitra mitahy anao any Jesosy ary za zao mahita rahalahy anankiray efa nandresy mba mandroso anao raha mba hijery babolobely mba mandroso anao raha mba mandroso vetivety mandroso anao raha asitsika tetatina mafaliko e amen anao mba mpirofono Jesosy eto mpandresy atsika amen nasatsy amen anao mba metsika tikinao izy malaza zay namankoto aminazy alleluia le agnaranao raha nata zay manao tao Jesosy taminao za zany miasa ao amin'ny direction régionale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle satsotra zany zao teny taloha dia hoe mivavaka foana za antsika mbola tary dia zao moa zany napetraka Andriamanitra ho directeur régional de l'enseignement technique zany dia tsy nieriko mihitsy no nahazoaka an'izany toerana zany fa nierin'Andriamanitra zay avo indrindra zay mahagaga dia mahagaga zany ny heriny zany no nametraka anaty amin'ny toerana ka antsika
ny ranapavy sy amadary zandy zoky dia mivavaha fa mahely Andriamanitra antsika Jesosy mitady fitahina. Aza mitady fahasamarana amin'ny Satana fa amin'ny Jesosy misy fahasamarana. Ho faranatsika ny afatsy. Alleluia. Amen. Satria atao verbe anao mihitsy ty manomboka androany. Avereno ataovy mafy hoe la passion produit une conviction. Avereno mafy la passion produit une conviction. Raha vao misy zavatra agnatinao ao, lasa misy fandresendahatra amin'ilay izy ianao. Tahin'i Jesosy ianao, lasa manana fandresendahatra. Ny Baiboly dia milaza mihitsy fa Jakoba ozy tiako fa Esau halako. Ny antony dia satria feno faniriana zavatra goavana tao amin'ny Jakoba. Misy an'izay phrase zay tagnaty Baiboly. Jakoba sy Esau samy zanak'Andriamanitra reo fa lazain'Andriamanitra mihitsy hoe Jakoba tiako fa Esau halako. Ny antony nitiavana ny Jakoba nisy faniriana zavatra goavana tao anatiny tao. Andriamanitra zany rehefa raha manana faniriana dia zavatra goavana no irina. Mbola tsara nisy exemple n'olombelona fa Andriamanitra efa nagniry hanamoatra olombelona amin'ny bokin'ny Genesis. Tsy fantako inona zao ny zavatra mbola tsisy mpanao. Miangavianao mba hanana faniriana anao an'io zavatra io. Zany zavatra zany rehefa no manosika n'Andriamanitra hihetsika amin'ny fiainanao. Raha te hita fiasan'Andriamanitra maniry zavatra goavana. Maheno anao fetra zay tonga eto amin'ny efitrano teny manomboka misy fahasoavana mirotsaka eto zao ahafahanao mavita zavatra goavana. Mavita zavatra goavana satria mivavaka amin'ny toerana goavana ianao manomboka raisinao ny fahasoavana mavita zavatra goavana. Raisa amin'ny anaran'i Jesosy. Raisa amin'ny anaran'i Jesosy. Vonana indray zany fianao androany. Alleluia. Amen. Mila tadidinao zay mihinana androany fa ny faniriana zay ihany ny fomba anankiray ahitanao fiasan'Andriamanitra. Inona no irinao? Alleluia. Amen. Amen. Raha ny tokony ho izy tokony Esau no lasa Israely. Fa satria tsy mba nisy zavatra mba niriny Esau dia lasa voasintony le faniriny Jakoba ny zavatra tokony tany amin'ny Esau. Tahin'Andriamanitra ianao. Oza hoe tahin'i Jesosy ianao. Vonona venao androany mba ambony fanirina vaovao. Ampahiresy no ilakaikinao ao amin'ny Jesosy ihany misy fanirina. Ao amin'ny Jesosy ihany misy fitahina. Ao amin'ny Jesosy ihany misy fangazana. Ianao mba hitsangana moramora antsika any. Alleluia. Amen. Teneny mihitsy izy ao amin'ny Jesosy io misy raha jiaby tadiavinao. Alleluia. Amen. Tahiny tompo ianao. Resy lahatra ve ianao fa ao amin'ny Jesosy raha jiaby? Ndao mba hideran'ny tompontsika aloha. Fetany androany ravany. Ino hoe androany? Ino tsara be ny anty? Eo any le tanatsika. Ay, 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 ay. Aya. Atsika. Tsara fetany tsara. Tsara kumamani mani. Kuderana msuna. Kuderana mtala fetsi. Kuderana mabutskuts. Kuderana matsara tsara. Aya.
misy atmosfera gitra. Ary za moa dia efa te invité sahady rasena aloha ka lavitsy fodiana afazamody e. Amen. Za moa iny mba nagnafatra koa an'ilay mitondra sakafo avy eo asakoantsika baolina raiky maventy be arivo amezantsika ho an'izay tsy natona. Za tsy miteny ho an'izay tsy manan-kaniny, samy manan-kaniny ho an'olo tsika jiaby. Ho an'izay tsy natondra zany androany tegna nofokegna amin'ny tampihavalina ny ataontsika. Ya. Zay misy akeo na ny arahantsika mihinana. Amen. Moso toerana vetivety aloha. Hiditra amin'ny fotoana masina indrindra tsika. Iray latabatra amin'ny Kristy tsika androany. Amen na. Dia anatin'izay moa tsika sady magnatanteraka fanatitra. Dia mandra-pahamanantsika an'izay dia mba te-hagnentana anao zany. Rehefa mahandro miavaka sahala amin'izao, mba manaova fanomezana miavaka ho an'Andriamanitra. Mba fanontaniana mba apetrao foana zany rehefa mandalo fotoanan'ny Pasika, mandalo fotoanan'ny Pentecoste regny, dia mba tadide hoe inona mba omeko an'i Jesosy. Amen na? Fa manamarika zavatra ngeza be amin'ny fiainanao izay mba asehonao amin'i Jesosy androany. Jesosy efa vonona hitahy anao. Misy foty, misy zanak'psychiatre nanokatra orinasa ngeza be, Centre de Formation Professionnelle JAC, CFPJ ny agnarany. Dia ny zavatra misy anatin'io zany matière anglais, allemand, espagnol, chinois, mandarin, japonais, français. Dia misy ihany koa karazana développement personnel, ny culture entrepreneuriale, coupe et couture, transit, Cité Canada Sud, parcelle 2312. Ny Facebook afaka agnarahana anazy dia Ramopanisoa Jacquino Jerry. Téléphone nafahantsika ny fampianatra aminazy dia 034 89 353 61. 034 89 353 61. 034 40 323 50. Ohatra moa zany anao mila fagnazavana fanampiny dia magnatona ny pasteur Jack izy ty mba ho fafotrony tagnanao mba magnatona anazy zany mila poaly asy ty fikaranjora ndeny ty zany izy zany le Jack. Dia afaka manontany anazy zany nareo ny formation tahin'Andriamanitra antsika rehetra. Dia sady efa nanotona teo ny filazana fa amin'ny rapito zany tsy misy maraina voatsika ajiona mba samy mba mandeha magnano fety manao maraina. Fa ny fitaovavatsika talata sy lakamisy dia fa ary ambolo madiniky. Misy délivrance maraina misivy ny hariva fitaovavaka talata sy lakamisy. Fivadikanina antsika zoma efa any ambolo madiniky. Ary amin'ny herin'ny androany miverina ny fidirantsika normal antsika manomboka amin'ny enora sasany maraina misy fidirana anakefatra rehefa lahady. Mba sy bravo mafy an'i Jesosy. Dia any antsika ny mivavaka. Amen na? Fa mba ho fankalazantsika ny andron'ny Pentecoste androany dia natambaka antsika ty ny fivorim-bavaka. Dia manomboka zao zany miverina aminao ny fivorim-bavaka rehetrarehetra zany hoe misy fotoana ny lahady hariva. Asiko bravo sorakoraka mafy. Fa any ambolo madiniky atsika no mivavaka. Aiza hoe le mivavaka? Satria ho sahirana ho an'ny sasany indrindra le tsy manana moyen de déplacement, lasa sahirana raha hoe aty foana antsika isaky ny lahady. Tsara ndraiky le mandeha aty fô zay ny nafoana azy. Fa mbola ho avy ny lera anagnatsika bus, anagnatsika moto, ary anagnana automobily, dia tsy ho sahirana intsony ianao andeha aty. Tahin'i Jesosy atsika jiaby e. Hivavaka manokana ny amin'izay fandraisana ho ataontsika izay. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy magnamasina an'ireto mofo sy divay reto aho. Ianao le laza hoe ny divay dia ny rano. Ataovy zao mba ho fahatsiarovana ahy. Ary ny mofo kosa dia ny tenako. Ataovy zao ianao mba ho fahatsiarovana ahy. Zay tsy manana ny zanaka ianao dia tsy manana ny fiainana. Manonona tompandroany zay fiainana ataonao Jesosy Kristy zay irotsaka amin'ny alalan'ireto mofo sy divay reto. Izaniza tompo marary na manana olana aoka tompo ao hitondra fipoahana ngeza be amin'ny fiainan'ny kristiana, hitondra fandrosoana, hitondra fisandratana, afainganam-pandeha amin'izay rehetra ataony tanana.
masina tompity mofo sy poety kanizaniza mandray mitendro any dia misositra mahagaga anenika ny fiainana anaraka azy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Androany ihany koa dia mivavaka salato ny fanatrao zay manokana ho an'ny tompo androany mby manao ezaka atao manome eglizy ireo karazana fanaty-pisaorana ireo karazana mifampinkarena sy fanatra malala ho tahin'Andriamanitra ny ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka manosika avy aoriana dia ny fanatitra moa zany ny fanatitra amin'ny eglizy araka ny efa mahazantatsika atao amin'ny ampovoany ty. Raha misy ihany koa dia anao fanaty-pisaorana manokana amin'ny teandroany ty atao amin'ny ampovoany io dia ny fanatitra malalaka sy ny ampafankarena regny amin'ny sisiny regny. Ho anareo zay manaraka amin'ny Facebook sy ao amin'ny YouTube dia azonareo atao tsara mandefa ny fanatrareo ao amin'ny 034 43 858 15. Raha mbola tsy ary voatany anao tamin'ny lesony tamin'ny fiarahantsika teto ataovy ny fanatrao ao amin'ny 034 43 858 15. Manaraka antsika ny fahasoavana. Desire
na fotoana antsika teto fa toko mba saratra ambony tagnanao anankiroa dagarana Jesosy misotranao fa voatary manokana tamin'ny andron'ny Pentecoste ity regny fanahy tompo fa misy zavatra miova amin'ny fiainako miatsara amin'ny fiainako mandray ela androany ary mba volombelonao naizanaiza misy amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy reso miafo ny fanamasina ero ny fanamasina tsy tahiny fanamasina amin'ny lafitenako rehetra mpandresy miavaka miova amin'izay zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy resy ny aby rehetra tapatapaka ny ozona manjavona ny problème sikana amin'ny arety rehetra misaotra tompo saotra fanamasina amin'ny anaran'i Jesosy amen. Mazotoerana vetivety ianao amarina ny fotoana isika